Homafy ity taona 2024 ity hoy atrany pastera Mayolla raha naneho ny heviny mahakasika ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Etsankilana izay anefa niresaka halatra dia tafiditra hatrany anaty fiangonana izany amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka ny fanatsipoko dia ny mahakasika an'izay fanambarana izay nataon'ny pastera Mayolla izay sy ireo halatra izay efa tafiditra any am-piangonana no imbatabatesantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndaolo fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Distrikany Ambovombe Androy tafiakatra hatrany amin'ny 2,000 ny vidin-drano iray bidon izay 20 litatra ao an-tampon-tanànany Ambovombe, 4,000 hatramin'ny 5,000 izany any amin'ny commune Maroala Mainty, Maroala Poty, Tsimanada, Erada sy ny maro hafa. Efa manomboka ritra ny vovo ao Mahavelona ka zara raha azahoana rano hamenona iray camion citerne roa isan'andro araky ny vaovao avy any amin'ny AES. Eo ihany koa ny tsy fahampiny camion citerne izay mitatitra ny rano. Isan'ny vahaolana fohy ezaka arosin'ireo mponina ny fandatsahana orana artifisialy na ny fampiasana ireo camion citerne hahafahana maka ny rano any Amboasary Atsimo. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana araka izany ny mponina any an-toerana manoloana an'izao rehetra izao. Midika izany fa mbola tsy vita araka izany ilay pipeline izay natao mba ahafahany iny faritra Atsimo iny misitraka an'izay rano fisotro madio sy mba hialana amin'izay resaka jaly eo amin'ny rano izay. Tany Mahajanga indray olona misa 70 tratra saika hiondrana antsokosoko any Komoro, Somalianina 430, Etiopianina iray, Komorianina iray ary teratany malagasy misa 2 izay hikasa hiondrana antsokosoko ho an'ny Komoro no sarony gendarmerie misahana ny sisin-dranomasina ao Mahajanga ny aliny Alahady 5 Janoary 2024 tokony ho tamin'ny 10 ora alina. Tamin'ny faridranomasina Antsahabingo village touristique iny izy ireo no nitaterina tefitefitsy kelikely tamin'io alina io. Nogazana eny amin'ny brigady Port Mahajanga ilay tefitefy raha toaka natao andromaso sy atao famotorana lalina eo anivon'ny CRNG Mahajanga kosa ireo olona saika hiondrana antsokosoko ireo. DRSP Diana indray vehivavy mpivarotra rongony tratra ny mpitandro ny filaminana. Vehivavy iray no nahatratrarana fonosana fehezana rongony milanja 700 grama tao an-tranony izay tao ambody magnary ny 4 Janoary 2024 lasa teo eny. Ny polisy miasa ao amin'ny fitalevam-paritry ny filaminam-bahoaka ao Diana no nahatratra azy io taorian'ny fidinana ifotony izay nataon'izy ireo rehefa nahazo ny loharanom-baovao. Noentina tany amin'ny bureau polisy ny tenany mba hanaovana fanadihadiana mahakasika anireo rongony izay tratra tao amin'ireo. Mbola any Mahajanga trany ho esorina ireo mpivarotra izay mampiasa trottoir. Fantatra fa hiroso amin'ny fanesorana ireo mpivarotra izay mivarotra eny amin'ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ny tompon'andraikitra any an-toerana amin'ny alakamisy ho avy izao. Ireo mpivarotra izay mivarotra amoron-dalana mampiasa ny trottoir ao Morafeno, Hôtel de Ville Mahabibo hatramin'ny Jardin Kaila, Mosquée Djouma hatrany Tsaramandroso no voakasika an'izany rehetra izany.
voalaza fa ho fampiarana ny didim-pitondranana izay nivoaka ny 20 Jolay 2024 ho fandrarana ny olona hivarotra amin'ireny toerana ireny no anton'izao. Manome 7 ora ho an'ireo mpivarotra mandika io lalàna io arak'izany ny tompon'andraikitra mialohany hampiarana ny fanesorana azy ireo eny amin'izay toerana ivarotan'izy ireo izay. Ndao amin'izay hidirantsika ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Paster Mayol. Iaraha mahita sy iaraha mahalala fa mafy ny fiainana amin'izao ankehitriny izao indrindra fa tsy mora ny iainan'ny vahoaka malagasy ary tsy vitsy amin'ny vahoaka malagasy no mitaraina etsy noho ny hafitsoka an'izay hamafy ny fiainana izay. Ny asa tsy misy rehefa sendra misy ny asa ny fidiram-bola tsy zarizary nefa ny vidim-piainana miakatra isan'andro izay tsy misy to azy hany ka tsy vitsy amin'ny malagasy no tsy misitraka sakafo ara-dalàna tahaka ny teo aloha intsony amin'izao ankehitriny izao. Ka nilaza ny heviny mahakasika an'izay i Paster Mayol izay fantatsika tsara izany Paster Mayol izany araky ny voalazany dia ho mafy ity taona 2024 ity amin'ny lafiny politika, sosialy, toe-karena io no nambarany ity filohany antoko GFFM ity. No ity voka-pifidianana ifandritana ity no hitarika olana eto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy hitady vaholana ny mitondra fanjakana ho isatrany araky ny nambarany. Hitarika any amin'ny olana ara-tsosialy sy ny toe-karena anefa izany satria mety hiakatra ny vidintsoloka amin'ny taona 2024 ity. Ho mafy arak'izany no miandry ny vahoaka ary mety hiteraka krizy izany rehetra izany. Ilaina ny mpitondra ambavaka ny firenena ho hiatrany Paster Mayol raha nilazany heviny manoloana an'izao olana izay hiainan'ny malagasy amin'izao ankehitriny izao. Etsy ankilan'izay moa noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay raha mahita tsy mitsaharitra miakatra tato ato izay ka miha mihitatra sy miha mahita hevin-dratsy foana ireo mpanao ratsy amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ka hatrany am-piangonana avy efa tafiditra an'ireo izay mpanao ratsy izay satria mpangalatra tafiditra hatrany am-piangonana no hita tato ato izay. Very nandritra ny fizarana communion ny poketra ny masera iray. Nisy finday roa sy vola atao anatin'io poketra ny religiozy iray izay lasan'ny mpangalatra io tao am-piangonana teny Malaza Andorany Fotsy ny alahady 5 Janoary lasa teo no nitranga izany rehetra izany izay nandritra ny lamesa fidirana fahatelo nampandray tao amin'ny toeram-piangonana io ilay religiozy. Nentin'ny fahatokisana napetraka teo amin'ny seza ny poketra ka tao anatin'ny indray mpimaso sendra nihodina nanao ny asa fanompona izy kinanjo tsy hita intsony ilay poketra eo am-pikarohana ny olon-dratsy ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.